atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika ankoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrefo. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny ainy olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina Kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramason eto amin'ny radio Fania. Indro tamy anavotra ny fireneny rehetra ny tompo ry vahoaka ny Siona. Ampanakoako ny feo ny be voninahitra izy ary ho diboka afaliana ny fonareo. Isaia 3:3. Afaliana sy aravona no entinay miarahaba anareo eo vetsenkanavaka izay mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peo mamitsika ity. Onjam-peo natao hagnitarana ny vaovao mahafaly ny Kristy, onjam-peo mamitambatra ologno araiky. Ka noho izany isoranay mialoha ianareo izay mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peo ity, koa asainay ampitiavana sy ampitsikina araka afaliana tokoa ianareo anaraka ny fampianarana sy toriteny arosiny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramason ry amandrenitsika archevêque ny Antsirana, satria ny eglizy anio dia manome atsika ny sakafom-pagnahy amin'ny alalan'ny loha-hevitry arosiny manao hoe mibebaha fa akaiky ny Mesia. Araky izay ary ndeha hoarantsika ampitiavana sy ampinoana tokoa ny fampianarana arosiny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramason ry amandrenitsika amin'ny alalan'ny reto fampianarana sy toriteny arosiny amitsika manaraka ny vakiteny samihafa arosiny eglizy amitsika anio. Fankalazagna ny ten'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany, boky ny Isaia mpaminainy. Amin'izany andro izany, hisy rantsana hipoitra amin'ny fototry Jese, ary hisy silofo haniry avy amin'ny vahana. Hitoetra eo aminy ny fagnahin'ny tompo, dia ny fagnahy fahendrena mampahazavan-tsaina, fagnahy fifidianana mampaherezana, fagnahy fahalalagna mampatahorana ny tompo. Ny fahatahorana ny tompo ny fototry ny fahafinaretany. Tsy tsara araka izay miseho amin'ny masony izy, na anapaka araka izay ren'ny sofiny. Ny madinika ho tsaray ny aradrarina, ary ny mpietry eto an-tany dia hamoahany teny fitsarana araka ny marina. Hikapoka ny tany amin'ny tsorakazon'ny vavany izy, ary hamoniny raha tsy fagnahy amin'ny fofinain'ny molony. Fahamarinana no hisikinany, ary fatrapo mahatoky no fehikibony. Ny amboadia hiara-mitoetra ao amin'ny zanak'ondry, ny pantera hiara-mandry amin'ny zanakosa.
ny zanakomby sy ny liona manomby mifahy iray toerana ka zaza no hiroaka azy. Ny omby vavy sy ny orsa handeha ho amin'ny tanimbilona iray, ny zanak'ireo hiray tragno fandriana, ary ny liona hihinam-bilona ihoatra ny omby. Ny zaza minono ilalao eo amin'ny lavaky ny mena rano, ary ny zaza vao amin'ny saranono hanao ny tanany ao andavaky ny baziliky. Tsy hisy ampidoza na handrava erany tendrombohitra masina, satria ny tany ho feno fahalalana ny tompo, toy ny fanamban'ny ranomasina feno rano manarona azy. Izao no iseho amin'ny zanandro zany, nisy lofony Jese voatsangana ho fagnevany vahoaka samihafa, dia ho tadiavin'ny firenena ary ho be voninahitra ny fonenany. Izany ary ny tenin'ny tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Vakteny masina faharoa. Taratasy ny masindahy Paoly Apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, izay rehetra voasoratra taloha dia natao ho fianarantsika, mba hananantsika fanantenana amin'ny fandeferana sy ny fanalana lahelo avy amin'ny soratra masina. Andriamanitry ny fandeferana sy ny fanalana alahelo ane hampiray hevitra anareo araka any Kristy Jesoa
mba hiarahanareo mankalaza n'Andriamanitra Rainy Jesoa Kristy Tompontsika amin'ny fo iray sy vava iray. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy ianareo mba ho voninahitra Andriamanitra. Fa i Kristy dia lazaiko marina fa natao mpandraharahany voafora mba haneho ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny fanatanterahana ny teny napetraka tamin'ny razan'izy ireo, ary ny jentily kosa dia mankalaza n'Andriamanitra noho ny famindram-pony, araky ny voasoratra hoe izany no iderako anao any amin'ny jentily sy ankalazako ny anaranao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, tungavenao il Tompo avvi dipendena. Alleluia, alleluia, tungavenao il Tompo avvi dipendena. Ombantsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ny iza. Evanjely masina nosoratan'ny Masinday Matio, voninahitra aneo anao ry Tompo. Tamin'ny zanandro zany dia niseho i Joany Batista, nitoroteny tany anefitry Jôdena nanao hoe, mibebay ianareo fa efa ankaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izy no lay voalazan'izay mpaminany hoe, reny feon'ilay miantso ananefitra hoe, amboaro ny lalan'ny Tompo, aitsio ny alehany. Akanjo volondrameva no fitafian'io Joany io, fenkiboditra no taminy andilany, ary valala sy tantely remby no anina fihinany. Ary nankany amin'ny daolo i Jerusalema sy Jôde rehetra, mba amin'ny tany manodidina any Jordany. Ka noho nefa niaiky ny fahotany izy ireo, dia nataony batemy tao amin'ny on'ny Jordany. Ary raha nahita ny Farizianina sy ny Sadoseanina betsaka nanatona ny batemin'izy, dia hoy izy taminy, ry taranak'i ny menarana, iza no nanoro-hevitra nareo andositra ny fahatezerana ho avy, koa manaovy ary asa fibebahana mendrika tsara, ary aza manao anakampo hoe, manana any Abrahama ho renay izay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'ny reto vato ireto. Efa eo am-potikazo sahady ny famaky, koa ny azo rehetra tsy mamoa voatsara dia ho kapena, ka atsipy any anaty afo. Izaho dia manao batemo anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebana, fa ilay ho avy aoriako no mahery kokoa noho izaho, ary tsy mendrika ivimbina ny kapana akory aho. Izy no hanao batemo anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo, eny an-tanany ny fikororoany, ary ho dioviny tsara ny famoloany, ka ny variny angoniny any an-tsombotra, fa ny mololo kosa ho dorany any amin'ny afo tsy mety maty. Izany ary ny tenere Tompo, tirany eo anao ry Kriste. Alleluia, alleluia, tungavenao il Tompo avvi dipendena. Alleluia, alleluia, tungavenao il Tompo avvi dipendena.
fianarana ava malala toy ary ny diansika miara-dalana isika amin'izao sinoda izao isaorasika n'Andriamanitra midingana voalohany ary mivelona an'izay torolalany voemara izay isika izao ary dia mankasitraka mankatelina sika EOV fa indrindra moa ny EOV ny voemara tamin'ireny fikarakarana ireny fa ireny rehetra reny araky ny naveriberitsika matetika sy tanjona fa mampiditra sika tokoa amin'ny tena fiainana ahaizasika mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka amin'izao ary sika dia mamakivaky andivan'nim-potoana manokana lehibe iomanantsika amin'ny oely amin'ny fahatongavan'ny tompo ary dia tandindon'izay voalaza sika teo izay ratsika sady fampidirasika n'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika satria izay raha teo moa no noely Andriamanitra Emmanuel eo anivon'ny fiainantsika ary izay no ezaka ataosika rehefa ezaka isika mikolokolo sy manaza ny tontolo iainantsika dia mampiova ny masosika isika ho isika mampiova ny fosika mampiova ny tanansika mampiova ny vidisika mba mason'Andriamanitra ho isika no izeresika ny manodidina asika ho fon'Andriamanitra ny tepa ao ambony fosika ny tanansika ho tanan'Andriamanitra ampifandray asika ny vidisika ho vity mitondra asika tahaka ny vitin'ny masony Maria mitondra azy tamin'ny Elizabeta ka afaka niarana-kalaza izy miravavy ka izay nokendresika amin'izao ava izao ka izao lahady faharoa ny fiaviana izao ary ny vaky teny dia mampitodika sika sady manolotra sika modely anankiray dia i Joany Batista raha nisy tokoa manko olona nomana sy nampomanin'Andriamanitra amin'izay fiavian'ny tompo izay dia i Joany Batista izy no mpaminany farany ary sy misy mpaminany lehibe toa azy hoy Jesosy ao amin'ny evanjely ka ny araky ny averiberisika ny mpaminany Joany Batista zany no modely ary isika mahatabernakla amin'ny mahamisonera sika dia antsoinao mpaminany sika no batemo raisika ny mpaminany dia sy inona fa olona nandray misitraka Andriamanitra ary noho ny fiombonana amin'Andriamanitra dia mahalala izay sitraka ny Andriamanitra izay ka manambara azy eo anivon'ny mpiarabeny amin'ny alalan'ny fiainany manontolo araka izany dia sy araky ny fomba fiheverasika fiheveran'ny maro ny atao mpaminany satria ho an'ny maro izany mpaminany izany dia ilay nahazo fahasoavana manokana ka mahafantatra ny hoavy matoa ny mpaminany mahafantatra ny hoavy satria miompiainana amin'Andriamanitra izy ka manambara ny fiainany araky ny fiainan'Andriamanitra ka io indrindra no mahatonga ny Jesosy tandremo sy hosodoka ny mpaminany sandoka ianareo tandremo sy voafitaky ny mpaminany sandoka ny ahafantarana zany ny mpaminany dia ny fiainany raha-fiainana miombana tanteraka amin'Andriamanitra ary fantatra sika ny fiainana miombana tanteraka amin'Andriamanitra araky ny torolalany voemara ny fiainana miombana amin'Andriamanitra dia fiainana manompo sy mahafoy ka raha izay tokoa no entin'ireo mpanambara izay fiainako aby izay eo manodidina antsika dia atao fa izay izy ary izay Joany Batista izay atolotra ny eglizy modely ho asika olona nahafoy izy any anevitra ary sy mahafehitena fa lala sy tantely reny no sakafony ary izy dia nanompo tokoa araky ny izy tenany ihany no milaza azy na izaza ozy izy
sy afaka mafeny kapany akory na naiko mpanompa ary tapaka nohony izay fanompona zay aza ny lohan'ny Joany Batista ka izay indrindra ny kristianina havana hita taratra tamin'ny fiainan'ny Joany Batista tokoa ny mahampaminany azy ny tanjona noraisika amin'izao sinoda izao dia mba hahatonga sika ho EOV ho tabernakla velona ho missionnaire ka io atolotra ny eglizy io ary ny modely ivelomasika ny torolalany voiamary ka amin'izao lahady faharoa ny fiaviana izao ary dia asain'ny eglizy isika ry kristianina havana amin'ny alalan'ireo vakiteny telo mba hifantoka bebe koa amin'ny fiomanana sy ny fivelomansika n'izay fahatongavan'ny tompo mba ho noely hitondra fiadanana sy fiavonjana ary hatonga ny finoana velona eo anivosika. Efa voalaza sika matetika fa na samy sarotra aza dia moramora kokoa ny manorina ny eglizy trano toy izay ny eglizy olo satria isika tsirairay avy no sy maintsy ho eglizy tempolin'Andriamanitra io hitasika tamin'ny torolalany voiamara araka ny voalaza sika ny fanamby apetrasika tamin'ny sinode iny araka ny teny faneva dia ho eglizy olo velomin'ny batemy miombona miara-dalana mandray atanana zary tabernakla velo ny noely sy hoe isika tonga ao an-deglizy faly mankalaza amin'ny liturgie manetriketra fa noely araky ny averimberisika tamin'ny alahady lasa teo raha ny fosika miova ka fo mira ny fon'Andriamanitra mandray ny tompo raha ny tanasika tanan'Andriamanitra ka manolotra ny fiadanan'Andriamanitra manolotra ny fihavanan'Andriamanitra raha ny vava isika no zary vavan'Andriamanitra ka manambara ny sitrak'Andriamanitra eo amin'ny mpiarabelona isika dia izay ny noely ary mividitsika vitin'Andriamanitra tahaka ny vitin'ny Masin'i Maria mandeha tany amin'ny Elizabeta ka hitondra any Jesoa tabernakla velona isika amin'izay ka zary vavolombelona ka izay indrindra no ambara ny evanjely vondrenesika androany ka ho tahaka ny Jean Batista isika ka hiezaka ankalaza no hiaina bebe koa amin'ny fiainansika andavanandro izay ambarany Joany Batista ka manambara fibebahana aoka mba ho vonona isika hibebaka marina tokoa izany hoe alova ny fiainansika araky ny tenin'ny Joany Batista ao amin'ny evanjely nampahafantariny Joany Batista sara ny mahazava-dehibe ny fibebahana satria raha sy mibebaka isika ho izy dia very ka ataon'Andriamanitra tahaka ny azo rehetra izay sy mamoa voasara ka ho kapaina ary asipy any anaty afo any anaty motro fantasika amin'izao ny fomba ahafahasika ahatonga asika ho azo mamoa voasara araky namaritasika azy tamin'ny torolalany voiamary ry kristianina hava malala izao tokoa ny vanim-potoana ka oka mba ahay hampamokatra ny fosika isika ho finoana mamokatra ho an'ny manodidina antsika arena lehibe ny finoana arena isika tsirairay avy ka oka amokatra tsara sika oka olon-dehibe amin'ny finoana fomba ahoana ary no amokarasika ahoana no rahasika fefa olon-dehibe amin'ny finoanasika oka ho feno fitiavana ny fiainansika ka araky ny lazaisika tany alahady lasa teo izara fitiavana ao manodidina antsika ary izay ny ampidian'i Jesoa eto amintsika ary Joany Batista ny aloha lalana mba hanambara an'izay vaovao mahafaly izay mba izara fitiavana tokoa isika okary ho feno fanantenana isika sy ho hivy amin'ny zava-mitranga eo amin'ny fiainansika maro tokoa ny zava-manahirana maro tokoa ny fahoriana ka oka ny fahirina sy ho vaty ny sakana sy andresasika any Jesoa oka anapa-kevitra sika fa sy hanao ampisolavo
ka iroso lalindalina koa amin'ny fandaliana-ponoana araky ny torolalany voemary. Aoka ibanjina bebe koa ny fiainan'ny Joany Batista isika amin'ny herinandro vaovao ty fiainana izay azo razaina amin'ny lafiny telo amin'izay mba amokatra koa ny fiainantsika ny afy Joany Batista ary naneo tany tenany manontolo ilay fiovam-penitra mahery vaika ahafahana mandray any Jesosy ka mokarisika mba hovonina hiafy ihany koa. Ary ny teny rehetra nataon'ny Joany Batista na dia taindray mety mavisatra aza dia netiny nitarika ny olona ka engany izay teny alokan'ny vavantsika mba teny anampy ny olona hitarika azy iroso bebe koa amin'izay fiovam-penitra mahery vaika izay. Ary indrindra tamin'ny alalan'ny fibebahana no netiny Joany Batista nanambara amin'ny manodidina azy ny fiavian'ny Tompo ka aoka koa isika anambara amin'ny fiainantsika izay fibebahana izay satria ny teny manaitra ho isika veriberisika matetika fa ny ataony masarika. Raha tiasika hamokatra ampinoana tokoa ary ny fiainantsika ry kristianina avamalaky dia oka izao fotoana izao ararotsika fa anio no tena maha-kristianina sika araky ny ambarasika. Anio no ahafazirapiso soirere isika sanatria hipoerapoera fa anatin'ny fanetretena no anambarasika ireo zavatra telo mampiavaka ny Joany Batista ka ianarasika raha teo. Ary dia izay Joany Batista feny fanetretena koa izy na dia nanana fahalalana amin'ny teny sy mampita afatra izay izy amin'ny mampaminany azy dia nanao izany tao anatin'ny fanetretena. I masinday Paul rateo ry kristianina havana ao ambaky teny faharoa taratasy noan'ny Romanina dia manafatra ireo Romanina izy ary manafatra ihany sika koa andalina bebe koa ary ahay fananatra isika ho izy araka ny teniny hoe mifandraisa ianareo tahaka ny nandresan'ny kristianareo mba ho voninahitra ny Andriamanitra. Manambara izany fa miova tokoa ny fiainantsika raha mahay mifandray isika tahaka ny nandresan'ny Kristy asika dia izy nanolotra ny tenany ho asika, izy nanasoa sy nano asika. Mibebaka tokoa isika raha manompo sy manasoa ary mikarakara ny nama, mifanasoa, mikasaka ny sorongona. Manambara fibebahana koa ny filofosasika anavao ny fifandraisasika amin'ny tontolo iainana araky ny lazaisika matetika ary indrindra moa amin'ny fivelomansika tapany faharoa amin'izao firososika amin'ny sinôda izao. Mandray azy ho sarobidy, mandray an'izao tontolo izao, mandray ny tontolo iainana ho sarobidy isika ka hikarakara isika. Sarobidy izy tsy hoe hotoposika ka izy no Andriamanitra sanatria izany fa araka izay fivoam-penitra izay dia io tontolo iaina io no anampy isika anana ny fivelarana. Ka raha loty izao vanim-potoana famolekakazo izao anisan'ny fibebahana miezaka atao isika sy anapotika ny tontolo iainana, alavirisika reny doro tanety sy ny motro ary ny tedy ala ireny ka hiezaka ho isika hikolokolo anaza izay sisa eo anivon'ny fiainantsika ary amboly kakazo sy araky ny afatra nataosika eto amin'ny diosesy dia ny mamboly azo enina isaky ny olona vita bateny mba ho diosesy maiso hitondra fanantenana ny diosesysika. Anisan'ny manambara fibebahana ihany koa ny fandraisasika tanana ny diosesysika amin'ny alalan'ny azo-tonoana satria mametraka ny Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika. Miova tokoa ny fifandraisasika n'Andriamanitra ka io azo-tonoana io no manambara an'izay fiovana izay manome asina ny vonoako aho mba anamasina ny vonoana ny fiaina. Ary ireny sakramenta resitsika ireny no manambara an'izay fiovana ny fifandraisasika amin'Andriamanitra izay. Ireny rehetra ireny no anehoantsika fa tena misy an'ilay fiovam-penitra mahery vaika isika
ka miavao sika miatsara mamelona ny fonosika ka ingany izao vanim-potoana ny sinoda izao araky ny afatry ny tolo-lalany boemara amelombelona ny fonosika ry Jesosy Kristy zokinay io tonga teto aminay tokoa ianao ary tianao iavao zahay ka iomananay amin'ny fandraisana anao dia natolotra ny eglizy modely ho anay Joany Batista tanio ka ingany ho tahaka azy tokoa ny fiainanay amin'izay anorina sy ampiroborobo ny fanjakanao etonivonay zahay amin'ny fanjakana feno fiadanana sy fifankatiavana ka aomby amin'ny zavatra rehetra ataonay zahay ingany iova tokoa ny fonay ka fo midera sy mankalaza an'Andriamanitra ka hampamokatra ny fiainanay hampamokatra ny finoanay sy ny fitiavanay ary ho feno fanantenana izahay miomana mankalaza n'izao no elizao ka ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka ingany tahaka ny Masiny Maria ny koa izahay izy izay nahay nandray an'i Jesosy ka izy ilay hampianatra anay andray anao ka ahatonga anay ho tabernakla velona ry Masinday Josefo ampianary tokoa izahay ahay andray an'i Jesosy aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika ankoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy efitrefo ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina Kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramaksson eto amin'ny radiofania.